Rahagodina anaty solofo miamina izay fantatry ny rehetrarehetra hoe bebe kandida maire amin'ny anaran'ny TIM any Ampanefy. Ampanefy dia aty Atsimon-drano akaiky ny Talata. Za dia manambady ray, telo ny zanako, vavy ray, roalahy. Ny fianarana ataontsika hoe hatrany amin'ny bac plus 3 teo noho nyjanona, zany hoe nanomboka ny ambaratonga rehetrarehetra hatrany amin'ny bac plus 3 zany. Asa natao dia nanao chauffeur, nanao transporteur, tonga amin'ilay fitenenana hoe mille métiers mille misères. Ny asa natao farany conseil technique atao amin'ny gendarmerie nandritry ny 15 taona. Natao fidiny safidiny tiako Madagasikara dia ny idéologieny sy ny fahaizan'ny président Ravalomanana mampita ny fahaizany aminay. Ny mampiavaka ako aloha tsy dia tena misy hoe zavatra miavaka be manahoana fa sahala amin'ny rehetrarehetra ihany, fa ny azoko lazaina hoe mampiavaka kely fotsiny dia noho ny fananako expérience amin'ny fitondrana. Satria raha tao amin'ny gendarmerie dia présidentny social ihany koa, ka izay no ananako expérience hoe resaka social zany ny tena imasoana sy ny resaka sécurité. Ny tena mahamaika dia ny fanatsarana ny fiainan'ny vahoaka eo amin'ny manodidina.